raha vonina nyfonao ny tompoko efa vonina ary efa nanomana ny tsara indrindra indray izy ho anao androany a za manokana tena faly indray afaka izara ny ten'Andriamanitra amintsika indray androany a noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavana dia afaka miasa ho azy ahako noho ny amin'ny fahasoavana dia afaka maheno azy isika noho ny amin'ny fahasoavana dia afaka misakafo ao aminy isika ary amin'ny fotoana rehetrarehetra dia izy mandamy manjary rehetra izany hita indray hoe amin'ny larobia indray ianao meko an'ity amin'ny lahady ianao meko an'ity iny an-dala ianao meko an'ity amin'ny fotoana amin'ny fomba rehetra Andriamanitra miresaka amin'ny zanany raha nanokana an'ity fotoantsika ity tsika androany a dia raisitsika tena voninahitra lehibe tsy haiko ny fahitanao anazy na fiainanao anazy manokana fa za manokana tena mahatsiaro hoe misy voninahitra lehibe mihitsy nomen'Andriamanitra misy privilège lehibe mihitsy nomen'Andriamanitra tsy hoe za miakatra ety ambony ny privilège lehibe fa za afaka miresaka aminy za afaka ny maheno azy ary tahaka izany koa ianao ny toerana fotsiny mety hoe ety ambony dia ianao eny ambany fa samy handray tsika ao aminazy androany amen tatsika indray ny tenin'Andriamanitra androany ao bokin'ny Romanina toko 9 Romanina toko 9 a no hitaritan'ny tompo atsika androany hitaritany atsika itsongoany verset ao anatin'izy io ahako a fa ny soramandro no vakiako aminao angambany aloha hozy ny soramandro hoe ny famonjen'i Kristy ny mino azy izay miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahana ho mandrakizay zay soramandry no vakitsika voalohany dia tonga dia io andininy voalohany io no ndeha ho vakitsika ary amin'izany ozy izy dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy andininy faharoa fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana hatreo aloha ny resantsika sy hitaritan'ny tompo antsika ozy izy hoe ary amin'izany ozy izy dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ozy izy ny bokin'ny Romanina efa mahafantatra ny rehetrarehetra angambany hoe mpanota ny olona rehetra ary ny fahafantarana anankiray izay raha hidirana lalindalina kokoa dia samy mahafantatra tsika fa maty ny fanahin'izay olona mitoetra ao anatin'ny fahotana tsy misy ny fanahin'Andriamanitra velona tsony ao anatin'izay fahotana izay tamin'ny fotoana izay nanontany Adama sy Eva toy izy ny ten'Andriamanitra hoe ho fatiko ingenareo dia tsy azony Adama sy Eva ilay izy sady nampiresahany devoly amin'ny moa izy dia hoe tsy maty izany nareo miaina nareo jereo izao mihinana tsy maty hoany dia ninana tsy maty amin'ny fomba fijery hita maso fa ny fanahy efa maty ity bokin'ny Romanina ity dia miresaka ao aorianao hoe ny amin'ny nofo sy ny fanahy mazanak'Andriamanitra ny olona ray tsy afaka ho tonga ao amin'ny tontolony hoe velona indray ny fanahiny raha tsy ao amin'ny Kristy Jesosy izy raha tsy efa tafaverina ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona anankiray dia tsy afaka ny ho velona izany ny fanahiny fa miaina araka ny nofo ihany izy ny olombelona rehetrarehetra satria avy amin'ny fahotany Adama sy Eva dia nandova fahotana fahafatesana maty izay teraka ray maty izany hoe voazaza voateraka dia efa maty manota daholo ny olombelona rehetrarehetra fa raha fa tsy tafaverina tao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ilay tamin'ny voalohany ozy izy andeha isika morona olona tahaka atsika tahaka ozy izy Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy dia miresaka izy aty amin'ny Romanina toko 9 hoe fa azy ao amin'ny Kristy Jesosy ozy izy dia tsy misy fanamelohana intsony raha tafaverinao amin'ny Kristy Jesosy ny olona anankiray na izy io na izy dia tsy misy fanamelohana ho azy tsony ary no velomina ny fanahiny ary velona ny fanahiny noho izany raha miresaka tsika hoe nofo sy fanahy dia tsy miresaka amin'ny olona rehetra izany tsy miresaka amin'ny olona rehetrarehetra hoe ny olona eny ambony izao tontolo izao dia misy nofo sy fanahy diso izany
misy ilay izy fa matiny eo amin'ny olona izay tsy ao amin'ny Kristy Jesosy. Contexte zany izay fampiresantsika dia ho an'izay olona efa velona ny fanahiny. Izay olona efa tsy misy fanamelohana ho azy intsony. Mila manana antoka ny olona anankiray raha hiaraka amin'Andriamanitra. Raha andeha hanompo an'Andriamanitra, ary indrindra raha amin'izao zavatra izao, raha misy olona manatrika namahena an'izao zavatra resahako izao, dia tiako tsindriana aminao mihitsy izay zavatra izay hoe raha tsy ao amin'ny Kristy Jesosy. Za tsy miteny hoe raha tsy ao anatina fiangonana ianao. Za tsy miteny hoe raha tsy ao anatina fikambanana kristianina ianao. Za tsy miteny hoe raha tsy manao asan'Andriamanitra, na manao fanatitra ianao, na manao narakitra ianao, na manao zavatra mba misy idiran'Andriamanitra. Tsy izay ilay contexte, ary tsy izay ilay resaka. Fa ny resaka dia hoe ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny ao amin'ny Kristy Jesosy ihany no mahavelona ny fanahinao. Ary rehefa velona ny fanahinao, dia izay ianao vao afaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Teboka voalohany mila manana antoka ny olona izay mitady an'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io voalohany indrindra dia fanahy. Fanahy io. Ny nofo tsy afaka ny ahita an'Andriamanitra. Ny olona raha hitady an'Andriamanitra, ny fitaka amin'izao fotoan'izao raha lasarana bavy dia atsoina ny olona hitady an'Andriamanitra amin'ny besoin ny nofony. Mila fanasitrana na dia avianao fa aty amin'Andriamanitra ny fanasitrana, nefa n'Andriamanitra fanahy misy zavatra tsy mifanojo ao. Misy zavatra forcé anao. Raha mila vahaolana dia hoe avy aty fa Andriamanitra mamaha-olana. Tonga ny olona miaraka amin'ny etaeta ara-nofony hitady an'Andriamanitra fanahy. Misy zavatra tsy mifanojo ao. Raha tonga mivavaka eto ianao, mety be dia be ny zavatra mety maharesy lahatra anao eto. Afaka raisina amin'ny saina ny zavatra rehetrarehetra. Afaka micomprendre amin'ny saintsika ny tenin'Andriamanitra. Afaka hosisina hoe izany kosa aloha mba mety par rapport amin'ilay atsy, mety kosa izany. Par rapport amin'ilay atsy mba tsy miteniteny foana reto. Par rapport amin'ilay ohatra izao kosa aloha azo raisina sady mitombona. Azo raisina amin'ny fisainana, ny nofo, ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Fa ny olona ho velona amin'ny tenin'Andriamanitra dia izay ao amin'ny fanahy. Ilay ny velomina satria ao amin'ny Kristy Jesosy. Averinay foana ny resaka fototra mba tsy hamita tena. Ary izay no mampatonga anay. Izay ny zavatra tery indrindra ty anatin'ny fanahinay raha amin'ny mpanompon'Andriamanitra anay. Satria tsy te hitarika anareo izay amina zavatra maro be dia be izay tokony ho atao an'Andriamanitra. Kanefa misy mbola mety mampanahy anay. Hoe sao dia mbola tsy ao amin'ny Kristy Jesosy kanefa ndao anao an'ity. Ndao ataovy ity. Ndao ataovy ity zavatra ity fa izao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny bokin'ny Romanina io ianao dia hozy izy hoe ny ao amin'ny nofo hozy izy ny olona mandeha araka ny nofo hozy izy tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra. Sady tsy hainy izany. Tsy hainy izany. Fa ny olona ao amin'ny nofo afaka mihaino hoe izao ilay sitrapon'Andriamanitra. Eno tsara. Ny olona ao amin'ny nofo tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mahalala ny lalàn'Andriamanitra. Fa izy afaka tenenina hoe izao nge ilay lalàn'Andriamanitra dia ezaka izy hanao an'iny. Ny olana nefany ny ao amin'ny fanahy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra. Ny olona ao amin'ny fanahy raha lasarana bavy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ampianarin'ny olona intsony izy. Ny dikan'izany tsy hoe tsy tokony hantoro-tena intsony ny olona ao amin'ny fanahy. Tsy hoe tsy tokony handeha hivavaka intsony fa efa complet, mpaka complet fa nomena ao Kristy Jesosy efa ao zavatra rehetra tonga dia samy miaina, samy mandeha araka ny fanahy. Tsy izay ilay izy. Fa amin'ny fiarahan'ny fiangonana, amin'ny fiainoana ao tenin'Andriamanitra dia izao. Ny olona ao amin'ny fanahy dia afaka niana marina fa izany tokoa rehefa maheno ny tenin'Andriamanitra. Ny olona ao amin'ny fanahy dia afaka hiteny hoe amen rehefa maheno ny tenin'Andriamanitra eny am-bavany ralahany, eny am-bavany anabaviny, satria samy ao amin'ny fanahy izy ireo. Fa ny olona ao amin'ny nofo rehefa maheno ny sitrapon'Andriamanitra dia hoe ohatr'izay ilay izy. Aloha fa ataontsika izany.
ay ve ohatra izany le manompo an'Andriamanitra lafa izany zany mety noho ny amin'ny tahotra mety noho ny amin'ny fiahiana hoe misy an'izany fiainana mandrakizay zany hoe aleo tsy manao kitoto ihany ny fototra lehibe izay tsy afaka hifamitahantsika na inona aktivité ho ataontsika na inona aktivité ho ataontsika eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra dia mila manana antoka ianao mila manana antoka ianao ary tsy misalasalany amin'izany ianao hoe misy fanahin'Andriamanitra atao anatiko noho ny amin'ny fisian'i Jesosy Kristy. Izay nge ny antony nandefasana an'i Jesosy Kristy tsy hampatonga antsika hanao karazana religion tsy hampatonga antsika hanao karazana fitaoam-bavaka na hoe fanompo-pivavahana tahaka izao na tahaka izao dia ilaiko ho ataon'ny olombelona fa ny hatonga antsika ho velona indray araka ilay namorona an'Andriamanitra. Ary izany zavatra izany raha lasa nanabavy no fototra miresaka fototra foana izay vao miresaka ny zavatra ho tanterahana eo amboniny miresaka fototra foana manana antoka ny amin'izany ve ianao efa henonao ve ny fitiavan'Andriamanitra tsapanao ve efa ho anao no nahatongavan'i Jesosy Kristy ho ahy manokana izaho manokana dia nandray an'izany izaho manokana tena naharay an'izany efa ela ny nanompo an'Andriamanitra efa ela nitanao teny amin'ny sehatry ny tontolo kristianina fa tamin'ny fotoana anankiray ahako tena voaraiko izany fitiavan'Andriamanitra izany fa tsy ny fanompoana nataoko hatramin'ny fahakeloko no afaka itenenako hoe efa ao ange fa tamin'ny fotoana anankiray vao velona io fanahiko eo. Tsy fantatro ho anao manokana efa tsapanao ve izay fa ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataonao ho an'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra eto amin'ny 2:20 eto amin'izay ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romanina 9 fa aza mitady zavatra hafa intsony ianao eto amin'ny 2:20 dia ozy izy amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona nareo. Veriko indray mandeha sao dia very kely ianao amin'izany rahalahy dia mpitrosa isika maninona tsika tsy amin'ny nofo anefa ozy izy ka ho velona araka ny nofo fa raha velona araka ny nofo nareo dia maninona tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no hamonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fantatrao tsara fa ny nofo dia manohitra an'Andriamanitra. Nofo filan'ny nofo momba ny nofo fahotana vokatra ny nofo fahotana fahafatesana manohitra an'Andriamanitra foana ireo. Rehefa velona nefa ny fanahy ozy izy dia tadio rahalahy sy ranabavy fampitrositsika ninona misy zavatra mila aloha zany azonao ve le hoe mpitrosy misy zavatra mila efaina zay mihitsy le resahako aminao hoe rehefa voavonjytsika tsy hoe voavonjy ianao dia tonga dia any an-danitra tsy hoe voavela helika ianao vao naray ny fitiavan'i Kristy ianao dia hop any an-danitra ianao tsy izay le izy fa manefa trosa kely aloha ianao tsy hoe trosan'le hoe fidinao indray le izy nga fidina indray le izy fa trosa inona indray zany fa ninona sitrapon'Andriamanitra ninona zavatra petraka Andriamanitra ao anatin'ny fontsika dia tsy ao amin'ny tontolon'ny nofo no anefahantsika anazy tsy amin'ny asan'ny nofo tsy amin'izay mety ho fiezahantsika ara-nofo fa amin'ny fanahy ozy izy io fanahy io zany rehefa velona ao anatinao dia tsy hoe velona ranga ny fanahintsika alleloia amen miandra fiavian'ny tompontsika izany fa efa velontsika fa misy zavatra efainao eo misy asa ataonao eo izay le zavatra ny fampiresahana toriteny teo aloha teo hoe misy karazana vokatra izay hitsaran'Andriamanitra antsika tsaraina ny asantsika misy karazana asa maromaro misy le tena tsara volamena vatosoa fa misy le ratsy be bozaka mololo androany zany tenin'Andriamanitra rehefa tongatsika ka anao ny asan'Andriamanitra ho an'ny olona izay efa velona amin'izay ny fanahana ho an'ny olona izay efa velomin'Andriamanitra rehefa tahaka an'Andriamanitra azonao tsara velolo hoe velona ny fanahinao misy Andriamanitra ao anatinao fa Andriamanitra nareo izy misy Andriamanitra ao anatsika eo misy fanahin'Andriamanitra ao anatsika eo le izy
amin'ny maizy azy na mpidirina na mpitoerina. Izay mahatonga antsika hoe tempolon'Andriamanitra tsy izany e. Mitondra an'Andriamanitra mandehandeha antsika any am-piasananao any ianao mitondra an'Andriamanitra. Any an-tranonao any ianao mitondra an'Andriamanitra ka ohatranao any fitondranao anazy entinao amin'ny nofo sa entinao amin'ny fanahy. Fa raha ny nofo dia mifanohitra foana io. Mifanohitra foana raha. Fa ninona zavatra apetraky ny tompo ao anatintsika satria mirevele antsika ny fanan'Andriamanitra dia micommuniquer fanahy masina zany mamela miresaka amin'ny fanahintsika io dia mahatonga antsika izay ilay mazanak'Andriamanitra antsika dia mitarika antsika hoe izao indray no ataontsika. Fa raha ohatra ka amin'ny nofontsika isika amin'ny fiezantsika ohatra nao sitsika ohatra raha fanetretena ohatra raha mametraka raha mavesatra ao anatin'ny fonao ny amin'ny fanetretena dia ny fanan'Andriamanitra mametraka an'izay vokatra izay ao aminao ao amin'ny fanahinao. Tsy manamboamboatra fihetsika ianao hanetretena. Azonao ve tsy manamboatra fiteny ianao mba hanetretena. Tsy hoe hainareo. Tsy amboamboarinao fanetretenanao satria tsy amin'ny nofo ianao manetretena. Fa ny fanahinao mihitsy nefa mahay manetretena azy. Ary tsy mitady ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona moa no tena valy ny fanetretena e, arena dia voninahitra dia inona koa. Tsisy condition. Fa ny olona ao amin'ny nofo rehefa hoe mahalala hoe mila manetretena ako miaraka amin'Andriamanitra dia inona moa tena vokatra ilay izy, misy valiny amin'ny fiainantsika ety atany ve ilay izy aloha sa hoe manetretena dia miaritra be. Ilay fanetretena mantsy miaritra. Miaritraritra ihany ary izay mihitsy ny resahan'ny ten'Andriamanitra hoe tena misy voninahitra tsy hita maso ange efa nomanina ao antsika. Fa mandra-piandry an'izay dia amin'ny faharetana ao izay izy no anantenantsika. Amin'ny faharetana. Misy zavatra contre ny volonté anao izany iainanao ety ambonin'ny tany. Fa io zavatra io iainantsika ao amin'ny fanahin'Andriamanitra dia manaraka ny nofo. Rehefa menao sehatra amin'ny fanahin'Andriamanitra dia manaraka ny nofo. Meolaky mandeha araka ny fanahy izy ny ten'Andriamanitra. Raha ohatra hiresaka ohatra anankiray aminao, raha ohatra ny resaka vavaka tsinona izay ao anatin'ny fotoana izay fampiresantsika momba ny vavaka tsika ary menao hoe mihazakazaka ao anatin'izany ny tsirairay avy. Fa raha ohatra ka olona ao amin'ny nofo no hitady motivation ho amin'ny fivavahana dia tsy maintsy mitady verset aloha. Azonao ve? Hoe tena hoe inona re izany mety hoe mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao. Ay tena raha te hiadana izany tena tsy maintsy ataoko izany ty mba hiassurena ny journée aloha mba hisy fiadanana. Azonao ve ilay izy? Ohatrany hoe mety ohatrany hoe inona koa moa maharatsy an'izany. Fa misy mahasamihafa azy izany. Ray ao amin'ny nofo miandrandra valiny. Ray ao amin'ny fanahy naturel ilay izy. Ny olona ao amin'ny fanahy miaina ny sitrapon'Andriamanitra araka ny naim-pony. Miaina fotsiny izy. Fa ny olona araka ny nofo dia miezaka natanteraka. Tsy midika izany hoe mora be ilay izy. Tsy midika izany hoe rehefa amin'ny fanahy izany tena tokony mora be mihitsy ke izany ilay izy. Tena zasa ny araka ny nofo foana hatramin'izay. Tsy hoe mora ho an'ity nofontsika ity ilay izy dia ho sarotra foana. Ary izay mahatonga ny boky Romanina toy izantsika ihany ilay vaky teny. Hozy izy amin'ny 5:30. Iza no asaraka antsika hozy izy amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va? Eno izany io fahoriana io. Eno izany izy io. Fahantrana va? Possible izany izy io. Fanenjehana va? Ohatray misy mihitsy izany. Mosary ve? Ohatray fifadikanina. Misy fotoana ianao mahafohy hanina. Fa masakana anao tsy hatsapa ny fitiavan'i Kristy ve izany. Ilay fitiavan'i Kristy efa lehibe loatra mihitsy e. Fa ny olona ao amin'ny fanahy mahatakatra an'ilay izy. Fa ny olona ao amin'ny nofo forsena kely amporosiana. Ten'Andriamanitra tadavina daholo ity fampaherezana ity. Andao rangahy hivavaka fa tena ho hitanao. Azonao ve ilay izy? Tsy maintsy atositosika kely satria tsy mazoto ny nofo. Fa ny olona ao amin'ny fanahy tsy maheno akory na dia misy mosary ary. Tsy maheno akory na dia misy fitanjahana ary. Tsy maheno akory na dia misy loza ary. Tsy hoe tsy maheno insensible. Fa miatra ilay izy. Fa mbola misy mamino izany. Fitiavan'i Kristy. Ny olona ao amin'ny fanahy raha lasa ranabavy ny afaka ahita tsirona amin'izay amin'ny fitiavan'i Kristy izany. Teninao amin'izao tontolo izao izany fa tsy azon'ny olona nge izany. Tsy ny adaly ianao izy.
Fitiavan'i Kristy ny olona tia hitako manodidina anahy tsy tia anahy. Fitiavan'i Kristy izay tsy hitako any ahoana. Fa ny olona ao amin'ny fanahy izay velona, izay ao aminy mahatsapa an'izany. Ka reto zavatra tanisaina reto loza, sabatra, ninona zavatra ratsy, zavatra mafy iainana, dia tsy ambony no ilay zavatra efa velona ao anaty. Izay mahatonga antsika raha lasa ranabavy mahita ny tontolo fivavahana kristianina misy karazan'olona maro tena miezaka manao zavatra rehetrarehetra. Ary izay no tena fitaka rehefa miroborobo tahaka izao ny fivavahana. Izay no tena fitaka rehefa miroborobo sy mihamaro ny fiangonana. Satria toa ohatra ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona rehetra. Toa ohatra ny. Misy iran'iraina tao hoe faux semblant, misy zavatra ohatra ny ambamboarina izay be dia be. Fa rehefa tsy Kristy no ivo, rehefa tsy Kristy no tafatoetra ka miaina sy mamelona ilay fanahy izay efa novelomin'i Kristy, dia misy zavatra ambamboarina be dia be. Izaho androany tena maniry ary mavesatra ao am-poko mihitsy ny hoe miainga ao anatina fiaingiana vaovao tsika izao. Mety hoe tsy voatery ho raisina ohatr'izay ilay izy fa ety amin'ny fiandohany izao taona izao. Androany mamaraparana ny fiandohany taona tsika. Fa izaho te mba hametraka kely aminao hoe ataovy azo antoka aloha ny position anatrehan'ny Tompo. Ataovy azo antoka aloha. Andeha tsika tena hiazakazaka tsika. Izaho tena miteny anao be dia be ny zavatra ho ataon'ny fiangonana. Hiasa ny fiangonana. Fa izaho tsy maniry hoe hiasa ianao nefa misy zavatra midekala kely anao anatin'ilay izy. Izaho tsy maniry hoe hitako ianao mifonsa be manompo an'Andriamanitra. Na izaho, na iza manana titre rehetra, na pastera, na vadina pastera, na anao amin'ny CA, na niza manana andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Mila manana antoka ny fahaveloman'ny fanahy ary miasa mandeha araka ny fanahy. Alohan'ny anaovana ninona ao an'Andriamanitra. Raha ifo maraina ianao isan'andro hivavaka, dia mahatsiaro ianao fa ny fanahinao no ahazo aina. Dia mahatsiaro ianao fa ny fanahinao mahazo aina. Miaritra ny nofinao, miaritra fitanjana, miaritra atsika, miaritra zavatra isan-karazany. Averiko indray mandeha tsy hoe tsy heno ilay izy. Tsy hoe tena nareo izany mafy be mihitsy. Tsy izay ilay izy, miatra ilay izy. Mety misy ny aretina. Mety misy ny zavatra isan-karazany. Fa ny olona ao amin'ny fanahy, ary izay tena mila mipetraka ao anatintsika izay hoe misy zavatra kay andrasan'Andriamanitra amiko amin'ny namelomany an'ilay fanahy. Atao anatiko. Tsy hoe fiera fotsiny afa zanak'Andriamanitra. Tsara izany. Tena tsara izany. Manana antoka ianao ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tsara izany. Tena tsara be izany. Ho an'ny olona hafa izany tanjony. Fa ho anao izany efa nomena. Ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona hafa tena hoe hiezaka hanao izay zavatra rehetra. Izay ilay mbola ao amin'ny nofo. Hoe hiezaka ny tsy hanota mba tsy ho fototra ny fiainana mandrakizay. Hiezaka hanao an'ity zavatra ity mba ho hitan'Andriamanitra, mba hitotika amiko ny mason'Andriamanitra ka mba ho tahiny aho. Be dia be ny olona manao ezaka isan-karazany mba ho amina tanjona anankiray. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra raha lasa nanabavy, rehefa nan'Andriamanitra ao anatintsika, io ny anjarantsika ety ambony tany izany dia mampiaina anazy io. Mampiaina anazy io. Ao anatin'ny fitahiana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahombiazana, ao anatin'ny échec. Iainantsika izany. Sany ianareo fahombiazana foana. So dia zareo notra mba mandalo koa indraindray. Samy miaina zavatra isan-karazany tsika. Fa mahazo aina ve fanan'Andriamanitra ao anatinao. Isika raha amatem-polon'Andriamanitra antsika dia miazona anio tsika. Miazona anio efa nomena io. Efa nomena izy ny mahafinaritra amin'ilay izy. Ilay izy efa assuré ilay izy. Fa nomena anao fotsiny hoe ompagérer kely aloha mandritra ny 70 taona. Efa tsy 70 taona fa ao fa kely sisa. Tsy hoe kely sisa fa izay ataony ao. So dia fa omeny anao io mandritra n'ilay fotoana ho amin'ny faharetana. Maherezy teneo ny akaikinao maherezy ianao hoe.
rehefa ao le fanahy hoe tena tazomitsika hatramin'ny farany io a tsy hoe noho ny fiazonantsika dia voatazona le izy efa voatazona fa tsika koa tsy hanao kitototsika e amen ary izay ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny romanina io ihany ozy izy tadio fa manoatra noho ny mpandresinareo izy manoatra noho ny mpandresy isika tsy haiko hoe ahoana izay zany ny ainanao an'le izy fa victoire efa assuré io e fandresena efa assuré io milalao sisa nataonao miakatra eo ambony terrain atreo ny asanao atreo ny ao an-tokantrano atreo ilay zavatra manahirana miaraha ny fanan'Andriamanitra atreo izay zavatra tokony hatrehana za mitsoakady tsara izay tokony atao dia ataovy amin'ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra tsy misy araka antsika izany na ahoana novidonana na ahoana hofitrangana za tena te hampaherin'ny fiangonan'Andriamanitra tsy fantatra izay hoentin'ny 2025 tsy isy moa tsy mitondra fa domaine de définition fotsiny 2025 iny fa izay miseho eo ndao andeha araka an'izay fanahy efa nomena antsika tsy fanahy fanandevozana ho amin'ny tahotra ozy izy io tsika ingely miantso hoe abaray e ianao ingely afaka miantso an'izany e any amin'izay misy ianao any any amin'ny situation izay iainanao any samy miatrika zavatra maro isika isan-karazany fa izao tadio afaka rehefa miantso anao hoe dado dia tadio fa misy miaina ianao tadio ao anatin'ny ady izay atrehanao anatin'ny combat karazany za tsy miteny anao hoe tsy maintsy tafavoaka ianao amin'ilay business iny za tsy miteny anao hoe tsy maintsy ho sitrana ianao na hoe tsy maintsy mivany olona tsy maintsy miovy olona mahakivy ianao io tsy mipromettre anao nininany amin'izany ahako fa ny zavatra afaka nyteneniko anao dia efa manoatra no mpandresy ilay fanahy ao anatinao mahery ianao ninona vokatry ny fanahy takina aminao takina entre guillemets fa mivoaka ho azy aminao zany satria efa velona ny olona rehefa velona miaina ho azy e azonareo ve zany ny olona rehefa ahoana moa ny lanzako an'izany rehefa miaina ny olona dia mitady ho azy ny sakafony azonareo le mivavaka le linany amin'ny tenin'Andriamanitra le hoe tia mamaky baiboly a ho an'ny olona velona dia ohatra ny olona araka ny nofo rehefa velona ianao androany a tsy maintsy mba mitady sakafo ianao fa tsy hoe velona fa tena tsy natsiaro sakafo mihitsy ahako hariva ny andro tsy natsiaro mihitsy ahako normal ve ianao samy fadiana tsy natsiaro fotsiny misy tsy mety izany fa ny olona velona marina ny fanahiny dia mitady ho azy an'Andriamanitra izy dinio ny tenanao izy izy andro dinio ny tenanao afantaranao marina alohany anaovantsika na inona ao an'Andriamanitra ninona ezaka mety atao amin'ny fijery maha-olombelona mipetraha marina eo amin'izay sitrapon'Andriamanitra mahafahantsika tsy hamita tena ny zavatra mampalahelo anahy manokana dia be ny olona izay ataoko hoe hitako niaraka teny teny ariana teny dia avy eo vadika tsy mino an'Andriamanitra mihitsy nefa dia tena nanao ny ainy-tsy ho zavatra teo amin'ny fanompona an'Andriamanitra be raha za manokana natsiaro ataoko hoe tsy latsaky ny folo hitako ary tonga dia mazava be ilay position raisin'ilay olona teo aoriana mahatonga na afaka amin'ny tenana hoe tena niala izy en fait ny tena marina tsy hoe izy niala fa ny nofony nanezaka ary tsy tiako isonary dia ray amintsika ary anezaka ao amin'ny nofony fa ho maty any izy ozy izy ny tenin'Andriamanitra ho maty any izy fotoana angena andrasany fotoana ary zao tontolo zao ny zavaboary ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia miandro fatratra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra ho avy ny fotoana amin'ny voninahitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ho an'ny olona izay maharitra aloha zany miharitra izay ny tenan'Andriamanitra eo sao dia lazainao aisa ny voninahitra zany paster izay ny zavatra resahany ao amin'ny atao amin'ny ty romanina toko avaly teo fa tadavo ao misy an'izay aho mbola mandeha be masoko mijery anazy fa misy faharetana takina ho amin'ny zanak'Andriamanitra misy faharetana takina ho amin'ny zanak'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao tsy haiko hoe manahoana ny ahafahantsika hifampitondra ao anatrehana izany ny fiangonana dia natao hitarika sy
ifampahery satria ao anatin'ny fiaretana dia be deabe ny zavatra sedraina kanefany a izay ny tena ilanantsika amin'ny fampitantana trano mandrakariva zay ny ilanantsika miaraka matoa misy fotoam-bavaka matoa misy olona afaka mitarika anao mbola misy olona afaka mitarika anao amin'ny fotoana anankiray aminao mety mahatsiaro tena za amin'izay tsy maintsy mandeha irery eto nareo hoe tsy mahatsiaro an'izany tsy maintsy za amin'izay ty fa iantso amin'ny pastera izy firy moa numéro amin'ny pastera iny fa misy taona ianao mahatsiaro mihitsy hoe tsy maintsy za zay no mandeha irery eto e dia eo ny afantaranao fa misy fanamahery ao anatinao amin'ny fotoana amin'izay ianao miatrika any amin'ny akodaoda any ianao toy izy ianao hoe tsy afaka iantso ao nizaniza azy tsony ahako satria tsika mantsy ohatra mitady hoe izany ao izany tsy ao tsisy tadavinao tsony ao fa le ao anatinao jerena le ao anatinao inona fa nany Kristy velona ao anatinao minao fa miresaka amintsika amin'ny tompo ao anatin'izany zavatra zany ary zavatra teneniko teo ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe tadio fa efa manoatra noho ny mpandresy efa manoatra noho ny mpandresy misy fandresena efa tanteraka ny zavatra rehetra ozy izy ny ten'Andriamanitra ozy izy Jesosy efa vita nge ny zavatra rehetra miaina sisa nataontsika miaina sisa nataontsika azonao iainana tsara zany io situationanao io miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra azonao iainana tsara averiko indray mandeha azonao iainana tsara io situation io aza mitady mihoatra aza forsen'Andriamanitra hoe tena ovay kely fotsiny ranga le donné tahaka izao dia iainako tsara io fa na tsy ovainao ary io na ataonao mbola pira noho izao ary io zay hoe na loza na fitanjahana na mosary ny olona velona araka an'Andriamanitra no afaka ny aina fiainam-pandresena mety tsy resana matetika amintsika izany hoe mpandresy zany satria efa niova koa io fahazona le hoe mpandresy io mantsy efa sensa hafa fa androany tena préciseko aminao tsara le izy ao amin'ny fanahinao anao efa mpandresy zay fiseho ny ivelany tsy maninona zay mety fahombiazana na mety tsy fahombiazana amin'ny endrika maro isan-karazany tsy maninona fa efa tanteraka ao amin'ny Kristy zany ny amin'ny toetra anao efa mpandresy ianao ozy izy anao zany tena zany mora mamotsitra tadio fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny fanahiny Andriamanitra miasa ao amin'ny fanahiny tsirairay avy misy asan'Andriamanitra tanteraka foana ao raha ny anjarantsika dia misafidy fotsiny hoe Andriamanitra ao andeha araka ny fanahinao ahako zay mandeha araka zay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra mandehana araka izay tokony sy efa niantsona anao Andriamanitra ny efa niantso anao ninona sehatrasa zay noman'ny tompo anao amin'ny fanompona na any amin'ny fiainanao manokana mihitsy mandehana any araka ny fanan'Andriamanitra dia ho hitanao fa mpandresy ianao fiadanana tanteraka ho azy tanteraka ho azy io fiadanana io raha lasa nanavavy tsika nge rehefa mifanonona fiadanana dia efa milaza le zavatra iainana e azonao ve le izy miaina le zavatra efa iainantsika ary ifanononantsika hoe zany tokoa rahalahy fiadanana ho anao zany tokoa raha nabavy fiadanana ho anao ho tahin'ny tompo ianao ny fitahin'ny tompo dia tsika le mahavoky ny fanahintsika ao amin'Andriamanitra inona dikan'izany Andriamanitra miresaka amin'ny fanahiny io foana zany ny fitahim-panahy raha lasa nanabavy ninona ilainy dia ao aminy ninona zavatra katsahanao dia ao aminy io fahafaham-po miaraka amin'Andriamanitra io dia ao amin'ny fanahintsika nofo manaraka anatin'izay taona mbola omeny tompo antsika meny ny 2025 ndao meny 2026 mbola andao izay mbola omeny rehetrarehetra eo fa andehana antsika araka izay nanirany antsika ndao tsika hitsangana ankehitriny tsy haiko izay zavatra niresahan'ny tompo taminao tao anatin'izay fotoana izay raha mahatsiaro ianao hoe za manombo an'Andriamanitra tonga fotoam-bavaka manenjika natramin'ny izay zavatra rehetra tenenina sy programa rehetrarehetra mety tratrako daholo kanefa ny za ohatra mahatsiaro hoe manezaka be ako fahafatesana ozy izy ny nefarana ozy izy mety ho faty any après fandroany dao hiverinao amin'ny tompo dia hanana antoka ka sy io manokana Jesosy araka izay hitiavanao azy aoka fanahinao no ampidina ny fitiavan'Andriamanitra atao poko
afaka miteny aminy mihitsy ianao Jesosy hoe tsy mahatsiaro an'izany za ohatra ny miezaka arak'izay anaovako azy eto fotsiny amin'ilay fanontona anao e. Atao resaka amin'ny tompo androany Jesosy hoe za maniry mangetaita anao. Tiako tsy ho diso fiorenana ny finoko anao Andriamanitra. Maniry izay mba hiaina araka an'izay ilavanao anay. Andeha araka izay hitiavanao anay. Ary androany koa izay dia mifampitondra ao anatrehanao hoe ninona zavatra ampanaovinao dia hiainanay amin'ny maizy anay izay efa nomenao anay dia ny fanahinao zany. Mba ho velona tokoa ny fanahinao aty anatinay. Andeha hiatrika amin'ny fiainana izay, andeha hiatrika zavatra maro isan-karazany izay. Hiatrika nyity taona ity koa izay. Fa tsy te ho diso linina izay amin'ity hazakazaka ity Andriamanitra. Tsy te ho diso fiazakazahana izay fa te handeha arak'izay ilavanao. Arak'izay antsonao marina. Misaotra fa ianao no nifidy. Ataonay ahoana marina moa ny hamelona ny fanahinay amin'izao fotsiny. Ataonay ahoana marina moa ny hoe ho tonga zanak'Andriamanitra tsy manana fahefanany amin'izany izay. Fa ianao no nanendry tamin'ny fotoana voatendrinao. Ianao no nisafidy ny tsirairay avy. Ireo misy rahalahy, ireo misy ranabavy. Ireo misy olona ho alaiko ty olona anankiray ty. Safidiko manokana izy ty. Misaotra ny amin'izany fahasoavana izany Jesosy. Misaotra fa izay dia mahatsapa ny alalan'izany. Azany mahatonga ny tsy hanao tototo intsony ka amesehatra ny nofinay mihoatra noho ny amin'ny fanahinao Andriamanitra. Satria fa sarobidy loatra izany famonjena izany. Anao izay teny hoe ahoreno ny fiandriananao. Misy andrata feno eo amin'ny fiainanay. Tsy hoe ahoreno ny fiandriananao any amin'izay toerana any ambony any. Fa eo amin'ny fiainana tsirairay avy, eo amin'ny tempolinao dia izahay fiangonanao izany. Ahoreno ny fiandriananao eto amin'ity fiangonana ity. Ahoreno ny fiandriananao anatin'ny fony tsirairay avy. Mba hiaina araka ny sitraponao izay. Dia hanambary izay fa ianao ny mpanjaka. Ianao ny tompo. Ianao ilay mendrika. Jesosy eo andrianina ianao. Tsy amin'ny fihetsikay. Tsy amin'ny hirahirainay fotsiny ihany izany. Fa ny fanahinay. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.